Alohan'ny mihizako azy nisy fotoana resaka tamin'ny namana rahavavy nanao nijery an'io tamin'ny internet izy zany resaka illuminati faran franc-maçonnerie sy ohatr' zany dia nitsendra tamin'ny sitina slamo izay no tiako resanareo satria za koa tratran'izay ny slamo dia mitory an'io koa nouvel ordre mondial mitory an'io ihany koa ny edge dia mila fitandremana be zay tsy mitory an' Jesosy Kristy tompo dia tsy izy ny amin'ny slamo zao ny azy misy an'io izy izy dia ny any amin'ireo occident reo izy dia vola ary hitantsika teo le izy hoe reny ny zavatra ataondrareo fa ho avy izy ilay antsoindrareo hoe madi na messi ho avy tsy ho ela izy dia zay rehetrarehetra tsy hanaiky an'io madio izy dia ho vonoina dia après amin'ny madio izy dia tonga ny dajaly zay zany le vahaolana zay le solution mifanohatra tanteraka amin'ny baiboly zay fa le madi amin'zareo le madi andrareo antikristy amin'ny baiboly satria zay tsy manaiky an'le madi dia ho vonoina nefa zay ny antsoina hoe antikristy madi tonga voalohany zay vao le dajaly izy dia nefany antikristy tonga voalohany vao Jesosy Kristy to le vahaolana teneniny zany le vahaolana teneniny tena diso mihitsy satana rehefa niteny tamin'ny efa nisy zavatra niteneniny marina tao tsy ho faty eo izy akory nareo dia hoe izy niteny hoe nareo izy alalany tsara sy ny ratsy fa ny anankiray niteneniny diso dia zao hoe ho tahaka an'Andriamanitra tsy tahaka an'Andriamanitra ny olona zay mahatonga an' Jesosy miteny rehefa nisy dia vola any amin'ny sinagoga dia miteny izy ianao le Kristy ianao izy le messi ianao izy ilay masin'Andriamanitra na le zanak'Andriamanitra teny fahamarinana izy hoy izy Jesosy hoe mangina satria manino satria tsy amin'ny alalan'ny diavolony tokony voaka amin'ny fahamarinana ohatr'izay ny rano raha vao asianao loto kely dia maloto io dia mila mitandrina be tsika zany amin'ny recherche sity kristianina tena izy ihany naoko ifatoatsika fa disy ny akoatr'izay za efa tratran'izay dia nisy hoe raha manafatra boky ianao izy resaka akoatran'io ihany dia nafarako le boky dia tonga le boky dia nivakiky le boky zavatra hafa mihitsy le solution le vahaolana zany tsy hoe enlèvement na fampakarana vahaolana zany tsy hoe efa ho avy Jesosy Kristy tompo fa vahaolana ho ataon'jareo dia le antsoiny hoe âge d'or na hoe le maetra hoe hisy messi ho avy zay moa no endry-zareo bodista miandrin'izany misy vahaolana be da be dia mitandremintsika zany rehefa manao recherche fa oka hifantoka amin'ito fa ty ihany ny tsy nadiso ary ny zavatra tato anatin'ity dia marina daholo zay ny fahamarinana azanareo tsara dia plein feu sur leur jus na omeko anareo le site nisy rahalahy zay koa tena nanao an'io izy medi zay koa marina daholo ny zavatra niteneniny be da be misy site maromaro no amiko azy hitako hoe fiable dia afaka omenanareo zany hoe tena matoky madio dia amin'ireo ihany naoko hifantoka ny saintsika ekena fa misy no mitory an'izany be da be tompo mahalala anazy tsirairay avy fa mila mitandrinatsika fa zao dia lasa irorotsika hoe slamo to mitory an'ity koa dia lorina any amin'ny slamo zay mahatonga lasa slamo be da be amin'izao satria anisan'ny fitaovana hoentindrareo mandresy lahatra olona koa dia hoe io ia dia toy izako le izy nitenenitsika fotoana efa kely fa rehefa vita amin'ny franc-maçonnerie izantsika vitany anatin'ny adiny ray eo sisa dia hiditra ny tena votoantontsika dia niresaka farandro chronologie en fin de temps sy izay manodidididina an'izay amin'ny sabotsy heriny nitenentsika tamin'ny farany resaka momba ny illuminati resaka momba ny zay matadidy jésuite resaka momba ny templier tanjona ny tena nisan'ny vohy be dia le resaka illuminati hoe anao nouvel ordre mondial na gouvernement mondial fitantanana iraisam-pirenena fitantanana ioentin'ny olona anankiray zay antsoiny baiboly antikristy vola iraisana efa hitantsika le programme miaramila iraisana firenena mikambana religion iraisana zay hitantsika efa io religion iraisana io dia culte luciférienne io communisme aloha izy amin'izao fotoana fa hivadika izy orina kely eo dia culture iraisana kolotsaina iraisana olona zany lasa iray dia hitantsika efa miverina tamin'ny andron'ny babely zay le nitany izy dia nitovy fanonona dia rehefa nitany nitovy fanonona dia inona zavatra io nidin'Andriamanitra ny tsara amin'ny firenena tamin'ny lalany teny amin'ny teny maro samihafa zay fitsarana ny fomba fiteny amin'ny fiteny maro samihafa tamin'izany satria raha mandinika nareo dia izy peteratra rehefa nisy olona niteny tamin'ny teny maro samihafa dia izy hoe amin'ny olona hafa firenena izy nitsaraiko an'ity firenena ity na dia zany aza dia tsy metino ahy izy zany hoe le natonga n'Andriamanitra nidina dia lasa paritaka ny fomba fiteny fitsarana tamin'izany zay fitsarana tamin'ny zanak'Israely koa nisy fotoana azotsika
tetintsika nijanona tamin'ny heriny fa kelikely sisy tena nisy an'ity manamboninahitra kanadianina ity ao anatin'ny hoe sampana fitsiklovana kanadianina zay ny asana dia rehefa nisy fikaroana izy a tamin'ny 1942 sa 48 izy zay tany amin'ny British Museum dia nahita taratasy izy fanaovany hoe Albert Pike sy Mazzini. Albert Pike zany dia zany ny antsoina hoe razo lazaina papa tamin'ny androny amin'ny franc-maçonnerie. Izy zany ny tena lehibe indrindra taty amin'ny Amerika, dia le Mazzini tany Europe reo foana mantsy no mitondra ary reo foana no mitondra antsoina hoe misy le any varatra. Raha mamaky tsika mbola ho jerentsika hoe Jeremia miteny mihitsy Andriamanitra hoe avy any varatra ny lozanjoan-tany rehetra avy amin'ny firenena varatra, zany hoe zareo ambony ao le aty ambony zany ny Europa sy ny Amerika. Dia mivolaza ao dia zao le izy hoe nanoratra Albert Pike alohan'ny ametrahantsika ny antsoina hoe nouvel ordre mondial ao izy dia mila manao tsika 3 guerre mondiale. Dia jerentsika le izy tamin'ny 1871 io taratasy io no soratana io Albert Pike. Dia hitantsika io misy an'le 33 efa nijerentsika moa zay dia hita le Mazzini. Ny ady lehibe voalohany ozy izy 1887 azafady. Ny ady lehibe voalohany ozy izy dia andravana fitondrana mpanjaka indrindra fa tsara ny Russie ary manangana fanjakana athée zany hoe tsy mihinana Andriamanitra dia jadona ao amin'ny empire russiana zany soviétique ary andravany fanjakana maro. Dia inona ny zavatra nisy? Zay mihitsy ny zavatra nisy. Maty tsara ny Russie zany ny mpanjaka. Tapre an'izay tsy isy tsony fanjakana be da be hoe nisy mpanjaka ny tatana. Ary ny communisme dia tsy mihinana Andriamanitra. Ny socialiste, Réater, Lénine sy ny tara ny ara-tantara tanteraka. Dia ny ady lehibe faharoa izy dia eo amin'ny nazisme sy ny fasisme sy ny jiosy. Zany hoe le sionisme io ohatran'ny hoe antoko any jiosy io, antokona jiosy zany azonareo hebreo. Anymelanja ny antoko jiosy ozy izy mba hiverena amin'ny firenena ny Israely amin'ny Palestine. Aorin'izay izy dia pitsika ny soviétika mba hitovy lenta amin'ny Amerikanina ny tiantenenina amin'ilo hoe kristianina tandrefana io ary avela mara-patongavany fampiasana azy amin'ny korotana farany. Nareo tsara zao ny tiantenenina. Ny ady lehibe faharoa dia tsy isy tsony zany nazisme, Hitler zany, fasisme, Mussolini zany. Reo zavatra efa namboarin-drareo fahelo dia ravy reo izy. Dia avita ny ady lehibe faharoa dia miverina ny vahoaka Israely aiza any Palestine, any Israel. Fa misy programme be mantsy zay fa azavaintsika rehefa mifarandro hoe maninona tsy maintsy averina ny Israely. Dia avy eo izy hiatanjaka ny soviétika hitovy lenta amin'ny Amerikanina. Dia zay tokoa zay ny guerre froide, matanjaka izy ireo zao. Dia zao izy avela eo ny soviétika mandra-pampiasantsika azy amin'ny andro farany. Zay mahatonga ny Rusiana miziriziry amin'ny heviny hatramin'izao. Raha mandinika ny politika amin'izao nareo efa manomboka tadiady izy ary efa manao menace hoe zay izy manana arme nucléaire maro satria amin'ny andro farany dia Russie sy ny Arabo anisany ady amin'ny tandrefana ho avintsika eo amin'ny 3e guerre mondiale. Ny ady lehibe fahatelo vita zay ny ady roa tia ny fahatelo. Ny ady lehibe fahatelo izy dia fifandrafiana misy amin'ny jiosy sy ny kristiana ary ny musulman. Hitanareo mivavao amin'izao nomboka tamin'ny 2001. Hitanareo zao mivavao rehetrarehetra fa silamo arabo ary efa mamono jiosy be dabe zareo. Jiosy be dabe amin'izao tsika amin'ny teny zao mitsoka maka izy makany Jerosalema satria manomboka tsy milamina tsony. Ohatrany tamin'ny andron'ny Hitler ohatra zany. Ohatr'izay taona fohy kely talohan'ny Hitler. Dia alamintsika tsara izy ny ady mba samy mipotika ny any an-daniny ny ankilany. Zany eo amin'io ady io dia zao samy rava daholo na ny jiosy na ny arabo. Dia vokadrano izy ny firenena rehetra dia zarazara anohana ny an-daniny roa. Raha ohatra zao tsika miresaka ohatra hoe jiosy dia ambadika izany ny Amerika sy ireo izay manaraka azy ny kanadianina sy ny ohatr'izany. Ary ady mandra-pasimba azy tanteraka ara-batana, ara-tsaina, ara-panary, ara-ekônomika. Dia ho kivy ny olona hitady vahaolana omby satria diso fanantenana tamin'ny kristianisme, silamo sy ny judaisme. Dia omeka antsika azy ny vahaolana omby dia ny doctrine tsondrareo luciferiana. Zany hoe rehefa misy korotana be rehefa kivy ianao ohatra antsika 5 taona laza zay nisy krizy ny firenena dia adidiko mihitsy mba miresaka dia zao hoe
ahoana ny vahaolana nyty inona ny tena mety efa ho izy ny olona de efa aloha zay tonga eo fa de efa eny na fifitianina iza moa ohatr'izay ny toe-tsain'olona rehefa kivy zany hoe tsy sitodiana ntsony fa zay vahaolana tonga eo fifidianana ny vahaolana de manao fifidianana tsika inona ny vahaolana de manao fifidianana zay le antsony hoe ordoabo kao akorotana foana ny firenena rehetra de rehefa tena mahantra rehefa tsy manaka atao rehefa malemy ianao a de avily moramorany amin'le fanapa-kevitra mora de zay le izy 3 guerre atoato ary eo mpiomanana an'izany izy ireo zao amintsika am'teny zao ty misy boky ny soratan'ty lehilahy ty Jean Lebart raha miseho am'izao fotoana zao izy ny 3 guerre mondiale de be loatra ny favoazana ka ny akamaroan'ireo mpitatana de manaiky fa tsy maintsy gouvernement mondial ny vahaolana na tonga ny ONU nisy na tonga ny société des nations nisy de guerre satria zao ny vahaolana rehefa aveo tsika izy a mila mitovy hevitra azonareo zay le izy mila mitovy jery fa raha samy hafa tsika de famono eto fa aloha tsika hitambatra sy iray babelo izy babelo de miverina foana ny histoire miverina ho izy ny baiboly ny tantara de miverina maro a ny société secrète na hoe fikambanana miasa reo daholo mitovy programme am'zareo Skull and Bones zany zao a John Kerry ao anatiny de George Bush ao anatiny na ifidy ianao zany any John Kerry tam'zany 2001 na George Bush de izy zany Bohemian Club CFR Club de Rome reo Lion Club Rotary Club zany an'ireo a programme efa nipetraka io a fitsarana avo any Israël misy an'io triangle io de misy maso ao koa fantatrareo fa ny akamaroan'zareo de israélianina de mety gaky nareo fa manina ny Israël ihany koa manana programme ohatr'izany de mety gaky sika efa maninona moa ny israélianina mety misy manana fanontaniana zany satria tena zay mihitsy le izy ny israélianina misy movona misy an'le antoko hoe sioniste na hoe sage de Sion tanjareo de ametraka le tsony hoe tempolony Jérusalema zay ho jerentsika rehefa miditra amin'ny franc-maçonnerie rehefa aveo ny israélianina zao ny teneny Mosesy tamin'ny Israël aoka izy ho fantatrareo a fa tsy noho ny amin'ny fahamarinanao na nampandovan'Andriamanitra anao amin'ny tany fa ianao de firenena mafiatoka sy mafiloha rehefa mijery zanak'Israël zany tsika de ko fantatsika fa tsy noho ny hoe Israël hoe tsara noho itsika tsy izay fa Andriamanitra ny aniana tamin'ny Abraham fidèle Andriamanitra zany de mifidy vahoaka faran'izay mafiatoka indrindra mba hahafantaratsika ny toetrany hoe fidèle izy amin'ny teniny tsy mivadika andraky tia ny androany teniny io Israël zany faran'izay nandan'Andriamanitra foana de vao hitantsika mihitsy hoe be famindrapo Andriamanitra amin'ny Israël satria tsy maintsy vonjeny foana io mandrapatonga amin'ny andro farany izy ao any Paris a Hôtel du Louvre manome 666 triangle io koa any Toulouse iny a Corée du Nord ty any Dubaï de reo misy be da be eraky ny tanan-dehibe izy daholo io any Las Vegas io any Prague any Tchécoslovaquie io fiangonana katolika io koa fiangonana katolika amin'ny Brésil reo anaty film indraindray misy an'ireny io a tiako apety jerenareo kely io ny anina ny rainy Elisabeth II reo misy maso eto satria napetran'zareo tamin'ny fitondrana ny reine d'Angleterre io famille royale io fa misy tanjona manokana io koa fiangonana de société be da be mihitsy io zao ko marque ana camion eto mo Caterpillar Game Boy na Nintendo de vitatsika reo zany marque daholo de trano na ohatr'izany zareo miteny amin'ny lalany reny fa ny olona tsy malala Pepsi zao de misy maso rehefa jerena izao amin'ny dessin animé Simpson ty le Yu-Gi-Oh misy triangle ao amin'ny reo ny jerena ankizy am'izao a Tom et Jerry le teo iny fa manaraka torenareo misy be da be eo ny South Park amin'ny jeu vidéo koa izy misy io amin'ny dessin animé ahitatsika an'ireo marque reo
izy eo amin'ny film dia hitanareo le maso ray foana no miseho matetika amin'ny film ohatra hoe izy eo maso daholo sy triangle rehefa tena mazava amin'ny akanjon'ny lehilahy koa misy an'le izy dia amin'ny film matetika misy fa le izy zany ny olona tsy malala io ny mpanorapy manan-karena indrindra eto tany reo anaty klipa tapena ny masony anankiray indray to toerana misy triangle izy fa atsikanareo io ny sambavy assurance za zao niasa tamin'le société anankiray tamin'ireo fa tsy hoe tsy asa ao arakory fa nitanjana hitanareo dia zao atoroanareo hoe inona le tena ambadika azonareo iza le tena mitondra iza le mitatana azonareo le izy fa tsy hoe tsy asa ao na tsy vidy zavatra any amin'ny ABC na hoe any amin'ny lasity tsy izay fa hoe ny mitondra misy symbole satria misy arena misy contrepartie misy fanarahana zany amin'ny satana ao ambadika ao rehefa tena miditra ambony be anao hoe mampiasa zavatra ohatran'ireny ianao dia manan-karena fa tsy hoe tsy asa ao akory ny fean'izy teo ny tany namorona ny antsoina hoe nouvelle Babylone vaovao Egypte triangle Egypte sanareo zanak'Israël efa noentin'Andriamanitra mivoaka tany Jérusalem tany tany Kanana dia nisy ny sasany nitady hiverina foana ny Egypte dia tsy tian'Andriamanitra satria ny Egypte amin'ny dikan'izay fahotana tsara an'Andriamanitra ny Egypte Sodoma mitovy zany Babylone mitovy ary efa miverina amin'izao fotoana izao zany amin'ny alalan'ny construction nataon'olombelona idirantsika moa rehefa avy eo amin'ny alalan'ny inona moa fananganana fotodrafitrasa maro samihafa sy ireo rehetrarehetra hitantsika rehetra ireo dia hiditra amin'izay tsika ny amin'ny hoe franc-maçonnerie dia hitantsika foana io symbole ny franc-maçonnerie hitantsika foana le maso le triangle eto amin'ny anankiray misy an'io lettre G io zay jerentsika rehefa avy eo sy io tanana anankiroa mifandray hoe inona ny dikandreo satria zareo miteny amin'ny symbole merci ty le triangle ty misy hoe lettre G ty misy tanana mifandray nakamarin'ny olona mantsy rehefa miteny information amin'ny vaovao any mandeha mihitsy misy fotoana le miresaka reny dia mifampiantso téléphone dia franc-maçonnerie no mitondra antsika fa tsy fantarany tanina zao ianao inona ny dika information inona ny ataony dia tsy fantatrao ianao zany tsara ao an'le mpitondra fotsiny nefa tsy fantatrao akory le tena ataony dia izay nijerentsika hoe inona ny tena ataony franc-maçonnerie ary inona ny tanjony dia inona ny fandraisan'izany amin'ny farandro ty franc-maçonnerie anisan'ny ambony indrindra koa tamin'ny 1807 zao nyteneny rahalahntsika rehetra taloha izy dia mivavaka amin'ny fidèse na koa hoe fidélité na hoe ilay matoky marika ahafantarana azy dia tanana anankiroa mifandray akavanana zany na olona anankiroa mifampisakambina mifanohitra eo matetika rehefa mpanao hip-hop reny manao anazy ny tanana akavanana foana no mifandray izay andriamanitra ny fianinanana sy fahatokisana izy moa le fidèse ito vola natota tao amin'ny Vatican 1850 petabe io vola io fa raha mijery dia amin'ny ambany misy soratra hoe fidèse dia sarina vehivavy mitondra kopy zany hoe mitondra kapoaka eny tanana dia tiantsika raha iverintsika tany amin'ny androny apokalypsy le 17 hoe misy vehivavy mitondra kopy kapoaka dia tia koa nefa tamin'ny vola tamin'ny androny romanina tamin'ny androny César dia misy an'y fidèse io dia misy tanana anankiroa zany hoe misy ifandraisana zany ve ny franc-maçonnerie sy Vatican satria ireo vola eo dia vola amin'ny Vatican 1958 1957 ito ty vehivavy ty namorona New Age le malaza be amin'izao fotoana izao religion fivavahana amin'izao fotoana izao zany zao no tenenina mahagaga ho izy dia nirity zany idirantsika kely rehefa avy eo ohatr'izay zany ny antsoina hoe franc-maçonnerie rehefa miditra membre misy fisoronana sy fombafomba be da be mara-pahatonga ny faratapina mahagaga ho izy dia niritina fisoronana fombafomba franc-maçonnerie rehetra dia ireo le anaran'le izy misy écossais Avignon sy ireo ohatr'izay dia raha hitarina ny fiandohany dia zanaky ny Ignace de Loyola ary eo ambany fifezany général ny jésuite zany hoe raha hitarina zany ny franc-maçonnerie ao ambony faratapiny ao dia ny fey azy dia général ny jésuite
efa hitantsika tamin'ny heriny généralan jésuite na hoe pape noir ty koa anankiray mpanoratra mizao indray nytenen'ny mpanoratra James Patron hoe maro ireo olona zay ao anaty franc-maçonnerie no milaza ary manaiky fa rehefa tafiditra ao ambony gratin'ny franc-maçonnerie dia mahita fa ny franc-maçon rehetra dia fezin'ny olona iray dia ny jésuite généralan jésuite. Tia ny tanjona an zareo anankiray ny jésuite tamin'ny New York Times ty 1870 ny jésuite izy izay namorona fikambanana miafina tsondro zareo hoe maçonique teo ambany fifehezan'ny Rosicrucienne Rose-Croix zany koa franc-maçonnerie ohatrany hoe kristianina zany dia misy ny baptiste ohatr'izay fa mitanjony ray ihany raha zay ny ahafantarinareo azy ohatra hoe Rose-Croix zao a franc-maçonnerie anankiray koa zany dia natsangany mba hametraka amin'ny famille Stuart eo amin'ny seza fiandrianany Angleterre tamin'io fotoana io zany hoe tintenena dia zao ny tanjon'ny franc-maçonnerie tamin'ny voalohany dia hametraka ny fianakaviana antsoina hoe Stuart satria hitantsika fa ny anglisy rehefa avy eo ny ala tamin'ny pape hitantsika izay tamin'ny tantarany tamin'ny heriny satria nisy revay be dia mila fehezina dia nametraka ny famille Stuart io dia avy eo zareo namorona ny anglikana tetezana zany ny anglikana tsy tonga dia hoe alefa be hoe protestant ianao dia alefa be makany amin'ny katolika tsy mety fa nasiana tetezana izay mitovy tanjona amin'ny katolika ihany dia io nanomboka hatramin'izay famille Stuart mandrakity androany dia izay no mitondra eo ambany fifehezany jésuite eo amban'ny plan antsoina hoe nouvel ordre mondial. Ohatr'izao ny dinganao anatin'ny franc-maçonnerie misy atana tohatra io tia ny tena malaza be izay misy eto amintsika ito hoe rite écossais accepté dia atony ny slam tompoko dia misy franc-maçonnerie ary franc-maçonnerie sy ny slam anisan'ny mahatonga ny zareo mamono olona be da be io Schreiner ny anarany ito izy ito ampovoany ito ito tia ny Schreiner ny anarany azy franc-maçonnerie na slam io dia ny famantarana azy misy sabatra satria izay mihitsy nitandro Schreiner izay tsy manaiky ny slam dia tapando na efa lazaiko foana hoe natonga ny slam tany amin'ny Amerika dia franc-maçonnerie no nanao azy dia ato misy 330 ny grady dia ato indray ny rite d'York ny fiantsoana azy tia ny templier zany fa mitovy foana io ohatra amin'ny baky mitovy foana amin'ny voalohany anao miditra ao misy fianianana fatorana amin'ny masonao dia asaina manao sonia ianao dia ianao zany raha hividy zavatra dia eritrereto hoe tapenana amin'ny masonao dia hividy zavatra dia vidy ve ianao tsy mividy izany zavatra tsy hita amin'ny maso izay ny eo amin'ny franc-maçonnerie tsy fantatrao daholo ny zavatra teneninao miteny fotsiny le grand maître ato izy tsy misy mihitsy izy olanao anao na amin'Andriamanitra na amin'ny manodidina anao fa ohatrohatr'izao ary ianao izy dia oka hiaro ny zava-miafina amin'ny franc-maçonnerie ary ianao dia tsy maintsy miaro ny rahalanao izay mitovy aminao izay ambony lalàna noho ny lalàna ny fitsarana io satria ianao tsy afaka managadra franc-maçonnerie zany raha ianao franc-maçonnerie ohatra hoe be da be mpitsara sy avocat ny andafy any franc-maçonnerie zany hoe mahatonga antsika misy olona be da be tsy voagadry satria zareo mianiana miafina fa mifampiaro manao symbole izy na manao signe amin'ny voalohany ianao apprenti zay ny voalohany amin'ny atombany ato dia avy eo ianao misy antsoina hoe compagnon dia avy eo ianao maître maçon dia avy eo amin'izay ianao misy atana tohatra be da be no mampitonga ny faratapiny tsy vitanao ray taona io tsy roa taona tsy telo taona farafaratsy ny amapolo taona amin'ny mahery dia arakaraka ny idiranao lalao ianao dia miamanakaiky le antsoina hoe lumière na hoe fahazavana an'le symbole hitantsika teo fa ianao rehefa miditra dia miabe da be ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy sitraponao ataonao ohatra hoe sorona amin'ny voalohany aloha ny tananao na saina manao sorona eo manao sonia miakatra indray anao dia mitombo dia hitantsika rehefa avy eo rehefa 33 sy 32 degré dia inona le atao mivavaka amin'izy ary zareo dia amin'izareo misy ny antsoina hoe culte de secret na hoe miafina ianao zany raha atao ambany ato tsy fantatrao mihitsy ny eo ambony dia raha tia fantatro ny eo ambony dia mila manao grady ambonimbony kokoa dia zay fantatrao ay ve ohatr'izao indray ny zava-misy ato dia ohatrohatr'izay hatrany hatrany mandrapa tonga ny faratapiny ohatr'izao zareo rehefa mipaozy misy an'io rehefa mivory moa zany misy firavaka dia misy dikany daholo reo fa tsisy fotoana novaontsika azy dia rehefa miarahaba izy dia ohatran'io koa arakaraka ny grady hoe raha voavoalohany apprenti anao dia somary trindrina ny eto ohatra zao misy diplomaty tonga vakaty amin'ny firenentsika dia rehefa miarahaba ny filoha izy
ohatra ataontsika an'izay aloha hoe samy franc-maçonnerie zareo fa tsy mifankalala dia misy fampiarabana dia fantatra hoe ianao ka franc-maçonnerie apprenti ianao grand maître en franc-maçonnerie dia mitovy le izy mitovy le tanjona dia misy fanampiana amin'ny firenena samihafa dia mifampiaro ireo rehefa tonga ny fitsarana koa ianao ohatr'izay misy fomba ataonao a dia raha mpitsaranao franc-maçonnerie dia no fiananana ataony miafina ka nanangalatra ianao nananiny ianao a dia mivoaka ny tidy dia afaka ianao ny ankamaroany firenena rehetra dia lasa ohatr'izay ny fitsarana dia lasa problème ho amin'ny firenena le izy hoe tsisy fitsarana marina satria izany mihitsy ny fitsarana dia kakasika mahita filoha betsaka eran'izao tontolo izao na hoe mpitondra ambony tsy migadra mihitsy satria zareo mifampiaro ka na ininona ataonao nandroba fananan'olona naninona ianao a nisy fianianana miafinao dia mifampiaro reo dia tsy ahita mihitsy ianao zany hoe olona mpitondra ambony gadra ray a tsy ahita mihitsy ianao olona mpitondra ambony hovonoana ray voeloko faty fa samy arovany firenena io ohatr'izao koa atondry zareo a petabe fa sombitsombon'ireo hito zao tsika mahita ny Staline manoatra an'izao dia hito anankiray tindray tsika mahita ny George Washington manoatra an'izao dikan'izay samy franc-maçonnerie lehibe reo ambony dia nefa andreo a firenena roa samihafa fitondrana firenena roa samihafa mifanohitra fa no mitatana zany raha ihany tadidinareo tamin'ny heriny le hoe Hegel miasa ato izy dia miasa ato amony tena fotsiny ianao andeha ianao ohatra hoe hitolona ho amin'ny firenena reraka ianao fa no mitatana dia raha ihany ny finoany zareo dia ohatran'izao ho amin'ny franc-maçonnerie Andriamanitra ho izy dia grand architecte amin'ny fiantsondry zareo azy dia ny tena modeliny zareo dia hoe Hiram Abif io Hiram Abif io hitantsika any amin'ny mpanjaka satria io no nalainy Salomon nanao ny tempolin'ny Salomon Hiram Abif akory dia olona tsotra fa zareo a nanao nazy ho Andriamanitra ny tanjo franc-maçonnerie anankiray a dia miezaka izy haka modely hitovy endrika amin'ny Hiram Abif izay nanamboatra ny tempoly dia ny franc-maçon anankiray dia architecte ny franc-maçon anankiray dia Andriamanitra satria zareo mivavaka amin'ny grand architecte ny finoana franc-maçonnerie zany dia ny olona Andriamanitra tsy mino hoe Andriamanitra hoe nisy tena hoe amin'izareo mifamadika mihitsy e dia le tena ao ambadika an'izay izy dia le antsoina hoe grand architecte de l'univers io zao misy lohatenin zareo hoe ny olona izy dia Andriamanitra manoloana ny zavaboary rehetra franc-maçonnerie daholo no miteny izany fantatry fa ny tenako dia Andriamanitra rehery no mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra atao anatiko dia hitantsika fa miverina tamin'ny taloha fitaka voalohany indrindra dia hoe izy Satana hoe ary io menarana tamin'ny ravivavy tsy ho fatsy akory andreo fa fantatra Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ho tahaka an'Andriamanitra nareo halala ny tsara sy ny ratsy verina amin'ny taloha zany tsika ary tsy teo ihany io fa Satana koa dia naka endrika naka ny toeran'Andriamanitra raha mamaky tsika ny Ezekiela sy ny Isaia mahatonga nito voateniteny foana satria io no namorona ny Bible amin'ny franc-maçonnerie zany hoe izy ny tena lefa nyteneniko teo amin'ny franc-maçonnerie izy a misy famantarana maro samihafa izay tsy atorontsika amin'ny olombelona iny efa tenenitsika foana fa mba mitantsika izay mendrika hofitana izay ny fiana ao anatin'ny boky hoe moralin'ny daoko afaka jerenareo amin'ny Google book fa hitanareo daholo dia hidirantsika amin'izay hoe inona le litera inona le afenina antsika litera G ao ambadiky ny litera G izy dia misy fahamarinana lehibe amin'ny finoanany zareo avakiky le izy izay mikasika amin'ny fiainany zanak'olombelona ny antom-pisiny sy ny fiandohany sisa ny litera G dia tandidin'ilay kita amin'ny maraina antsoina hoe étoile flamboyant na hoe Horus ny dikany dia planète Vénus zany amin'ny franc-maçonnerie dia zao izy ao zany hoe fotom-piainan'ny olombelona ny tena dikan'izay raha ohatra hoe amin'ny kristianisme dia Jesosy Kristy tompo ny antom-pisiny ny fiandohany sy ny rehetrarehetra dia ao amin'ny Jesosy tompo fa indrareo tsy izay fa ao anatin'izany hoe litera G zany izy dia io litera G dia ny dikan'io litera G io izy na G dia hoe étoile flamboyant na hoe Horus moa zany mpanjakan'i Egypte zay taty amin'ny 1737 dia planète Vénus dia inona ny ambadika an'ilay litera G io zao amin'ny Vénus rehefa tazanina dia misy an'ity bara fotsy ity dia izay na tonga drareo miteny hoe litera G izy ary ny ambadika an'ilay planète Vénus dia zao voalaza amin'ny dictionnaire taloha ity Lucifer ao izy na Phosphoros en grec dia anarana roa no mena amin'ny planète Vénus tamin'ny antiquité zany hoe dikan'ilay litera G dia planète Vénus fa ny dikan'ny planète Vénus dia Lucifer
Lucifer, Satana. Be da be io G io. Izy efa antanareo ino dikany G ohatra français de God. Dia izay izy Andriamanitra tory-teny natao tamin'ny heriny zay, teny am-bobao. Fa iza le Andriamanitra? Fa tsisy mihitsy miteny Jesosy Kristy tompo zany. Mbola tsy hita-pitondra ny teny izany. Fa raha hiteny Andriamanitra izy miteny Andriamanitra daholo izy. Fa Lucifer ny teny ambadikany. Dia izay mahatonga ny marika be da be misy G rao, Gmail, G lubrifiant, G be da be. G force betsaka e, be da be le G mety hitanareo angambo zay. Izao ny teny rehefa miditra ny grady ambonimbony franc-maçonnerie dia izao ny tenentsika an'ireo franc-maçonnerie 31, 32, 33 reo zany ny tena mitondra. Vitsy ny tonga amin'io grady io. Ny finoana masonika dia tsy maintsy tazomina amin'ny fivavahana luciférienne madio tsy misy kilema, satria Lucifer dia Andriamanitra ny fahazavana sy fahatsarana izay miady amin'ny Adonai ozy izy Andriamanitra ny famezinana sy faharatsiana. Amin'ny finoana franc-maçonnerie zany dia ahoana? Satana na Lucifer Andriamanitra, fahazavana Andriamanitra ny famirapiratana, fa Adonai Seigneur amin'ny teny Hébreu, Jesosy Kristy tompo io dia antsony hoe Andriamanitra ny famezinana, fametesana. Amin'ny franc-maçonnerie dia mivadika. Lehilahy lasa vehivavy, vehivavy lasa lehilahy, ny mainty lasa fotsy, ny fotsy lasa mainty. Misy dikany daholo na reny diany Michael Jackson na mivadika ireny mandeha mivadika. Misy dikany daholo. Izao voalazan'i Isaia 5:20, lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Fa zay mihitsy ny finoana luciférienne na zay mihitsy ny finoana franc-maçonnerie. Izy hitantsika ny déclaration de droit de l'homme. Dia raha mijery atapony ery nareo dia misy an'ilay symbole ny zareo io, fa tsy hitantsika moa ilay izy. Ny déclaration de droit de l'homme tena marina hatramin'ny sy ny déclaration de droit de l'homme vao mainka ankorotana ny tany, satria amarinina ny droit de l'homme amin'izao ny fahotana. Tsy haiko na remarqué nareo zay, vehivavy zao ohatra efa manana droit amin'ny avorté, mialatsiny raha ohatra miresaka an'izany. Amin'izao ianao tsy afaka mikapoka zaza satria ny zaza kely manana droit tsy azo kapohana. Amin'izao ianao raha vao misy ohatra hoe tratra ohatra hoe nanolana ohatr'izany dia amarinina mananjo io fa izy anie ohatr'izao azonareo dia lasa nikorotana ny firenentsika. Ny science occulte, resaka Albert Pike foana, ny science occulte amin'ny magie, ny astrologie, ny fahalalana miafina fanandroana izay hita tao anatin'ny fivavahana païen taloha, dia ny pitapita ka hatramin'ny chevalier templier izay mifono mystère tsy azon'ny olon-tsotra fatarina fa hita ao amin'ny galona ambonin'ny franc-maçonnerie. Izao ny tenenina ny resaka momba ny fanompontsampy taloha. Raha maky an'io nareo dia Leviticus 19, 18, 20 favaka amin'ny Moloka ary Tamoza manao resaka abomination zany hoe fahavetavetana eo atrehan'Andriamanitra. Dia ny pitapita ozy izy, ny pitapita dia tonga tao amin'ny templier efa hitantsika io inona ny ataondry zareo, manao sodomita, mirenie, mandany Jesosy Kristy tompo, dia hita aty amin'ny grady ambonin'ny franc-maçonnerie. Zany hoe reny tenenin'Andriamanitra rehetrarehetra zany aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza mandoro ny zanak'olahy, aza manao an'izao, dia hita rehefa amin'ny franc-maçonnerie. Le Bohemian Group zay mihitsy ny ataonjareo, nisy anankiray zay tonga tany amin'le tany États-Unis dia nitsikilo an'ilay zavatra ataonjareo niaraka amin'ny caméra, dia misy sary Moloka hibò, dia manao sorona ry zareo, sorona olona. Dia nefany 2000 invité, 2000 ny olona voasany zany manatrika an'io fotoana io, dia ry tompona société goavambe maneran-tany daholo no tao. Izao ny fianehanana ataondry zareo rehefa tonga amin'ny grady farany ambony. Amin'ny boky manle parme haolo io secret andry zareo manome toky ny Lucifer lehibe, Andriamanitra ireo devoly, fa isa-taona dia tsy maintsy manome fanahy azy ahafahany manao arak'izay tiany, ary ny valin'izay dia omeny ahy ny arenan'ity tany ity arak'izay sitrapoky rehetra. Raha ohatra ka tsy vitako ny manome dia ny haiko omeko azy, dia manao sonizy amin'ny lalan'ny rano. Rehefa miditra ambony be zany ianao amin'ny franc-maçonnerie dia inona amin'izay? Manao fanerana, inona ilay fanerana? Mitondra fanahy ho an'ny Satana. Io tsy hoe vinareo akaty na hoe
avitsika andeho any amin'ny satana tsy izay fa avoaka mivala dia Jesosy Kristy tompo. Io tsy mifidy raha mozika ny tratrarina dia atao taraiky any mozika ianao, raha fivavahana ny fitaovana dia ataony any fivavahana ianao, raha kilalao dia ataony any amin'ny kilalao ianao, na hira dia be da be. Dia izay natonga ny franc-maçonnerie namorona fivavahana maro samihafa, namorona ny kilalao, io foot io, tompon'ireo fotsy FIFA reo, club reo malaza be amin'izao reo, franc-maçonnerie ny tompon'ireo, mba havariana ny atapitrisany olona, tsy eritreritra mihitsy hoe misy ny farandro, tsy eritreritra mihitsy hoe misy Jesosy Kristy tompo, fa dia eo amin'ny télé eo Champions League, Champions League, Champions League firy-taona, tsy hijanona mihitsy ny Champions League, tsy aneniko nareo zany raha tsy Jesosy. Namorona ny Walt Disney, Walt Disney tompo dia franc-maçonnerie 33 degré ny tompony, namorona ny DreamWorks, be da be namorona ny jeu vidéo, be da be ny porofafa-karazana ihany fa ny fotoana moa tsy ampy, ny tanjona dia iray ihany, avariana ny olona, tsy eritreritra inona ny antom-pisiny, averiny fa tonga ho azy, namorona ny antsoina hoe théorie ny Darwin avy any amin'ny évolution ny olona, izay fantenentsika hoe finoana, namorona ny témoin de Jéhovah, namorona Mormon, foiben'ny Mormon dia ny Salt Lake City, izay fivavahan'ny franc-maçonnerie, satria eo be franc-maçonnerie indrindra. John Smith namorona Mormon, izay franc-maçonnerie nitokana natao amin'ilay atsondrareo hoe franc-maçonnerie de Navos tamin'ny 1840 tany. Namorona ny antsoina hoe mouvement adventiste ny dernier jour, mety misy tsy mahataty an'izany, tamin'ny alalan'ny William Miller. Dia avy eo William Miller 16 ans izy franc-maçonnerie dia niabandonne izy, dia avy eo nahitany Ellen G. White, be da be amin'izao manomorona ny fivavahany évangélika izay prospérité avy any États-Unis ny foana, ny tanjona dia iray ihany, tondra olona any amin'ny satana, mivoaka amin'ny Jesosy Kristy tompo, dia be da be ny lavo, be da be ny tratra, satria tsy miorona amin'ny fahamarinana, tsy miorona amin'ny Jesosy tompo. Dia eo amin'ny natin'izany eo ambadika an'izany izy dia mahazo harena, izay mahatonga ny raha mandinika hoe misy pastera manan-karena be anie, misy dilina izay tsy fantatrao ambadika ao. Raha mijery ianao amin'ny YouTube any resaka pastera amina resaka franc-maçonnerie be da be manao zavatra mampalahelo. Io sombitsombiny fotsiny Vatican, des jésuites, illuminatisme franc-maçonnerie, namorona témoin de Jéhovah, Ku Klux Klan, scientologie, évolutionnisme, New Age. Be da be, ankoatr'izay mbola be da be le izy fa Jesosy ihany. Hiditra amin'ny frantsay tsika zao, io zao François Hollande dia ireo olona hitanareo sary rehetrarehetra dia misy soratra dia misy hoe affilié à Grand Orient, dika Grand Orient zany any frantsana izay ny atsondrareo hoe temple lehibe. Tadinareo Orient zany atsinanana, dia le niteneniko hoe zareo mivavaka avy any atsinanana, todika any atsinanana. Dia hitantsika koa rehefa avy eo eto Madagasikara, ireo olona rehetra dia franc-maçon daholo, mitondra firenena. Amin'ny franc-maçon tsy ahita olona chômeur zany, ary izay no anisan'ny mahatonga ny olona hiditra amin'ilay izy, ohatra hiditra Lions Club na hiditra Rotary Club satria manan-katao sy manan-karena daholo reo, satria mba mila relation ka. Izay mantsika ilay mijery amin'ny maso hoe tahina be zareo, tafita be, dia maro ny dropoka ao. Voalohany aloha anao tsy maninona, fa miakatrakatra ambonimbony ianao dia hitanao fa miatera. Na zareo ne mijaly satria satana ne tonga dia mamono franc-maçon daholo reo, ministre de défense, ministre de l'intérieur, ito zao premier ministre amin'izao ry Emmanuel Valls, fa io tamin'ny andron'ny Jean-Marc Ayrault. Izay no mitatana frantsay, ary amin'ny frantsay misy vidéo fa tsy isy fotoana talohany ilatsahan'ny François Hollande fifidianana tamin'ny 2012 en septembre 2012 dia natao interview tao amin'ny grande loge io, dikany grande loge zany dia hoe le loge fiangonan'ny zareo, tao izy ny famakafakana hoe inona ny ataonao raha ho tonga filoham-pirenena ianao, inona nyzao dia niteny programme teo izy aloha, izany hoe alohan'ny hiakatra eo amin'ny fitondrana ianao tsy maintsy, satria ireo no mitatana. Na François na Nicolas Sarkozy zany izay rehetrarehetra teneninao ireo zao ohatry zareo misy karazany izy zao i Jacques Chirac tamin'ny 275e anniversaire ny fondation maçonnique tany Frantsa, dia hito koa François Mitterrand mbola ohatr'izay ihany amin'ny nama franc-maçonnerie. Hito zao George Bush dia ireo no nama franc-maçonnerie, nanome toerana azy izy tamin'ireo satria anisany nanao azy tamin'ny fitondram-panjakana. Tia ny any États-Unis rehefa milahatra zareo nefa tsy miafina intsony, ireo ny antsoina hoe franc-maçonnerie de Prince Saul, atokana ho an'ny maintsy hoditra Amerikana. Dia araka ny teneniko anareo teo ny tanjona dia iny
anary olona any amin'ny elo any amin'ny satana dia ireo no namorona ny culture kolotsaina hip-hop R&B soul musique culture rasta zay ny tanjony ianao mieritreritra hoe hira ny tanjony fa ny anazy fivavahana religion dia be da be ny tanora ankehitriny indrindrandrindra ary hoentina hidiran'Andriamanitra nefa namboariny franc-maçonnerie de prince soul ny rap sy ny hip-hop gospel koa anatin'izay ny fito amby folo ny franc-maçonnerie président américain ary ireo daholo ny anarany George Washington Roosevelt be aty Afrika ireo izy ireo Macky Sall Blaise Compaoré Paul Biya Ali Bongo vao vetivety tamin'ny 2010 nitokanana natao grand maître de la franc-maçonnerie amin'ny tany Gabon efa any ambony be zany dadany mantsy ohatr'izay Alassane Ouattara be da be Frantsa izy États-Unis izy Afrika izy fantatrareo inona ny vavahandrareo efa nijerentsika teo dia fantatrareo inona ny tanjona efa nijerentsika teo eto Madagasikara tsika zao eto amintsika misy loge anankiroa ny anankiray io le grand loge nationale de Madagasikara dia io ny grand maître tsika amin'izao fotoana izao Asana Rakotoarson président an'ny groupe EGDEC mety dia fantatra loatra tia gazety tany amin'ny Afrique Intelligent voasoratra hoe tamin'ny 7 mars ozy izy tamin'ny teo io tamin'ny 2015 dia nanokana ny grand maître zay ny soratra eo nanoatra ny grand maître Asana Rakotoarson ho solon'ny Alain Somogodra ho lasa grand maître en franc-maçonnerie tao amin'ny Carleton izy ny grand loge national malagasy dia ny anankiray misy hoe grand loge traditionnel symbolique de Madagascar tamin'ny 2000 izy niditra franc-maçonnerie efa 15 ans passé izay efa lasa nakatrakatra ambony fa mino afa tsy tonga any amin'le tsy haiko aloha tsy fantatra mety tonga amin'ny faratapany ve dia atoroko anareo kely ny anina andro zareo misy raika amby folo eto misy tamin'ny 2010 zao dia io le hoe manaraka ny rite français rite écossais eto Antananarivo dia any Orient hitanareo ohatra zao miteny consacré le 2 mars 2001 à l'Orient any Atsinanana foana io any Antsirabe Vatolaha hitanareo misy hôtel Vatolaha ao ny ao Antsirabe any Anosy be misy hoe Tanomasina dia any Toamasina misy ny hoe Atsinanana dia resaka filoha amin'izay tsika hoe mitatana zao ny voalaza ny la gazette de la grande île io tamin'ny fahafito amby folon'ny synode FJKM izy izay nanapa-kevitra tamin'izany fa tsy azo ekena ny resaka homosexualité na ny lamanambady lehilahy sy ny resaka franc-maçonnerie dia nangina hoy izy ny synode rehefa niteny izy Jean-Louis Robinson fa membre ny franc-maçonnerie zany hoe rehefa ilatsaka filoha zany Jean-Louis Robinson hiteny izy no mitatana zany tiako teneniny dia niteny izay izy ary hitantsika fa nisy fotoana izy niresaka an'izay dia nangina ny FJKM tsy naresapeo zao indray voalazan'ny TV5 Monde tamin'ny 21 octobre 4 jours tamin'ny premier tour ny élection présidentielle TV5 Monde izy dia niteny nanao fanolorana fohifohy momba ny latsaka ho filoham-pirenena teto amintsika dia zao ny voalazana Rajon Ramampianina 5 taona économiste protestant franc-maçon de bonne société plateau de la bonne société plateau extra ministre de la transition voalazan'ny TV5 Monde mihitsy fa Rajon Ramampianina dia franc-maçonnerie TV5 Monde miteny izay dia notion indray koa mbola manamafy izay miteny izy hoe membre en Rotary loge de la loge maçonnique de grande rite malagasy zany hoe na hifidy zany ianao amin'ny Jean-Louis Robinson na hifidy zany ianao ny Rajon Ramampianina dia izy foana dia araka ny teneniko teo na hoaty ianao na hoaty dia izy foana ho avy indray mantsy zao ny fifidianana fa tsy kristianina tsika zany tsy manao politika ary tadio foana le tenenin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny nitenenin'ny satana tamin'i Jesosy iny raha tia azo farefany ianao raha tia anankarena ianao raha tia anankatao ianao raha tia azo an'izao toy izao dia mila mandohalika eo anatriako tsy tonga hiakatra eo amin'ny sezy mihitsy ianao raha tsy misy fanarana mahiry-vaika amin'ny firaisam-pirenena ireo le teneniko rehetratreo satria zany daholo ireo raha andeha amin'ny fo madio ve ny arena izy izay namaka izay tsy azo amin'ny fo madio mbola tsy kristianina dia niteny izay izy fa marina zany ny arena tsy atokana ny olona madio fo tsy atokana ho an'ny olona andeha amin'ny fahamarinana fa atokana ny olona tsy maintsy mandainga kely ianao raha tia anankarena tsy maintsy manao kolikoly kely ianao raha tia anankarena
tsy maintsy fetsifetsy kely ianao raha te hanan-karena asan'ny satana anie zany mandoaliko eo ny satana ianao zany fa rehefa tena azo an'le tena seza fiandrianana lehibe anao amin'ny firenena anankiray a franc-maçonnerie foana no tsy maintsy lalana idiranao dia hitantsika ny entana tohatra fa ny eo mitapony dia satana. Les personnes averties affirment que vous êtes un binational et de nationalité française et membre également d'une grande loge. Cela influerait-il sur votre diplomatie vis-à-vis de la France et vice-versa? Que je fasse partie d'une grande loge et cela, les grandes loges, on peut prendre congé des grandes loges. C'est que j'ai fait depuis que je me suis présenté au niveau de la présidence de la République. Écoutez, je pense que vous avez oublié. Marc Ravalmanana. Rehefa nitondra kelikely izy tamin'ny taona 4 amin'ny sitiny la Gazette de la Grandille tamin'ny 2004 dia zao voalaza an'io. Richard Andriamanjato, pasteur Richard Andriamanjato izy dia namoaka certificat izay nilaza fa Marc Ravalmanana dia membre ny antsoina hoe FSF azafady Fédération Satanique de France. Nanana ny certificat io izy tena fantadiaviko dia tsy hitako ilay izy izay misy fianianana sivy dia ao anatin'io dia mitovy an'ilay nataon'ny chevalier templier mitovy ny ataon'ny franc-maçonnerie dia maninona mandany Jesosy Kristy tompo voalohany indrindra dia miaraka amin'ny programme iraisam-pirenena sy satana izay mahatonga antsika efa voageja ny firenentsika efa voageja feany fean'izay zavatra rehetra nylasantsika rehetrarehetra izay dia zao baiboly milaza fa amin'ny andro farany dia misy firenena lehibe mitsangana mitambatra miray mitondra ny tany izay hitaritiny olona anankiray dia antsoina hoe antikristy. Io zao amin'ny isa toko fa 3:14 amin'ny teny injano izy norakoraka ny tendrombohitra tahaka ny vahoaka be dia fitabataba ny fanjakan'ny firenena efa tafatambatra Jehovah tompo manomana miaramila hiady. Izany hoe ny antony mahatonga an'Andriamanitra hanambatra firenena dia nino hanomana ady amin'ny andro farany union fitambanan'ny firenena zany. Anjoela toko fa 2:2 izy dia milaza an'izao tsofo mafy ao jiona ny andromara ary miantso mafy ao tendrombohitry masina aoka angofotra mponina rehetra amin'ny tany fa indro efa tombotra ny indro fa avy ny andron'i Jehovah eny efa tombotra izany dia andro maizina sy manjombona andro mandrahoana sy maizi-piso toy ny fahazavahan'ny maraina miely manerana ny tendrombohitra dia firenena lehibe sady matanjaka ka sady tsy misy azy tatrizay hatrizay sady tsy hisy takazy itsony any aoriana hatramin'ny taona taranaka faramandimby. Eo alohany dia misy afo mandevina ary ao aoriany dia misy lelafo mandoro tahaka ny saidena ny tany eo alohany fa ny ao aoriany kosa dia tahaka ny efitra foana eny tsy misy tsy azony. Teny ny Joela dia zao amin'ny andron'i Jehovah hozy izy amin'ny fin de temps hitantsika hoe inona le andron'i Jehovah inona ny andron'i Jehovah rehefa avy eo amin'ny andro farany zany dia isy firenena lehibe sady matanjaka ka tsy misy takazy hatrizay sady tsy misy takazy itsony. Raha nandingitsika tamin'ny resaka le empire tamin'ny voalohany indrindra nisy empire efatra Babylone tamin'izany amin'ny faritra Maghreb iny izany hoe tsy tena feno fa amintsika amin'ny teny izao dia efa teny hoe tsisy tsony le manasaraka tsisy tsony le frontière fa efa lasa lehibe ny tany amin'izao fotoana efa ny ray manontolo mihitsy ao anatin'ilay antsoina hoe empire babyloniana le teny antsika hoe misy folo izy boloko folo dia efa tena hoe lehibe ny tompony. Dia raha mandingitsika zao ohatra mandefa miady zao ny Amerika ohatra ny Amerikana niady tamin'ny Irak ny lamina be ny tany Irak zareo vy Maghreb ny lamina be fa voaraikitra ny ady dia manino lasa efitra lasa potika izay le teneniny hoe rehefa tonga reo ady reo rehefa tonga le izy dia lasa korotana lasa efitra rehefa ny saidena dia lasa efitra hozy izy. Ty le teneniko anareo rehefa miresaka tamin'ny Jeremia Jehovah Jesosy moa zany dia hoy Jehovah tampoka hirotra avy any varatra ny lozanjo mponina rehetra amin'ny tany mponina rehetra amin'ny tany mbola tsy nisy zany fa taloha mbola somary eo mampivoanibony manodidina ny Israely foana fa ny mponina rehetra amin'ny tany dia ahoana hiroatra avy any varatra ny lozanjo mponina rehetra amin'ny tany. Hitantsika foana izay le hoe ny ady rehetrarehetra nisy dia avy taiza ny poirana any varatra hémisphère nord Europe Russie ary zao raha mamaky ny Ezekiel nareo 39 momba ny goga sy magoga dia zao voalaza hoe andehanao izy hanafika ny ao amin'ny foben'ny tany dia ndika ny foben'ny tany Israel dia raha sy tombontsika makany varatra io dia manino tonga ny Russie dia nefa le voalaza amin'le ady le hoe mila ady fahatelo dia hoe ny Russie ampiasaina amin'ny andro farany
fa indro izy atsoko ny firenena rehetra amin'ny fanjakana avany varatra hoy Jehovah ka ho tonga izy ka samy ametraka ny seza fendranany aloha amin'ny vavahadin'ny Jerosalema avokoa ameleza manda rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra ny Joda. Inona zany ny tanjony zareo ireo va ho Jerosalema. Dia manao akolaka izy amin'izao mody hoe miakatra ny État islamika atsy. Zay ny fantatsika, zay ny vaovao-entsika, zay le famarina, zay le fantatry ny saranga be bahoaka. Fa ny programme ao dia ametraka maramila nafika ny Israël, zay efa misy. En Liban zao efa misy ny atsondrareo hoe FNUL, force ny ONU en Liban, sy Jordanie efa misy, en Syrie efa misy, ary ireo État islamika ireo dia zany koa mitovy tanjana ane ireo hoe andringana ny firenen'ny Israël. Fa kitsika kely ny Salamo 83 Salamo 83 amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy fahaefatra. Hoy izy, aviaka andeha ho fongorintsika tsy ho firenena izy, mba tsy ho tsarovana intsony ny anaran'i Israely. Fa efa niray tetika tokoa ireo ka nanao fanekena hanohatra anao. Dia n'ilainy Edomita, ny Ismaelita, ny Moabita, ny Agarita, ny Zebadita, ny Amonita, ny Amalikita, ny Filistina mba nimponina ny Tiro. Ny Asiranina koa ny kiambana taminy tonga sandra ny taranaky Loto ireo. Dia andininy faharoa ambin'ny folo izy miteny izao, izay nanao hoe aoka alaitsika ho atsika ny fonenan'Andriamanitra. Ny tanjon'ireo rehetrarehetra le niteneniko anareo ireo zany, reny rehetrarehetra le programme na jésuite na inona dia ho ao Israël. Dia nina hanapodika ny Israël satria Israël dia famantaran'andron'Andriamanitra. Israël misy promesse, misy fanekena be da be nataon'Andriamanitra tamin'ny Israël. Be da be le izy. Dia raha ringa ny Israël dia diso ny faneken'Andriamanitra. Ny anaran'Andriamanitra ny enjeu amin'io tsy haiko ny filazana zany. Zay le izy. Ary rehefa maningana ny Israël zany taloha, hitanao raha ianao zao raha maka mainty hoditra tamin'ny fotoanandrony fanandevozana, ampiasainao azahoanao tombony zay daholo. Fa ny Israël tsy zany. Rehefa manafika ny Israël zany ny tantara nisy hatramin'izay dia ringana fotsiny tsy azahoanao tombony. Zany hoe fahakalana mihitsy. Tonga dia potehana fotsiny amin'izao. Amin'izany androany Zacharie 12:3, amin'izany androany Jerosalema dia ataoko vato mazefatra ho amin'ny firenena rehetra ka haratra dia haratra izay rehetra manavesatra azy. Ary ho tafangana mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Eo foana zany le Babely, io Babely amitsangana io zany, io le firaisan'ny firenena amikambana io zany, dia andeha io dia hirotra dia metraka ny seza fendehananao Jerosalema ny tanjona. Dia izao koa ny anankiray, ny franc-maçonnerie dia maka modele ny Hiram Bif, Hiram le nanao ny tempoly, dia ny franc-maçonnerie dia izy ny anamboatra ny 3e tempolin'ny Solomon amin'ny andro farany. I tempoly io tsy rava fa mbola hidirantsika rehefa avy eo. Zay ny programme. Satria ny antikristy voalaza ny ten'Andriamanitra fa tsy maintsy hipetraka ao ny tempoly ao Jerosalema. Dia zareo ny hanao an'io. Hitantsika zay ny tanjon'ilay firenena. Dia izao ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny mpanjaka ny tany. Ny mpitondra antsika, ny mpitondra ny firenena. Efa hita efa nivakiana antsika tamin'ny voalohany ty le hoe Salamo 2:2 voalohany ty hoe nahoana hozy izy tabataba ny jetilisa raha misaina anany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary mpanapaka miara amin'ny oko anohatra ny Jehovah sy ny Mesia. Zany inona ny atao mpanjaka ny tany? Mitsangana izy dia anohatra an'Andriamanitra. Zany hoe mihodina an'Andriamanitra. Any Apokalipsy 5:5 izy dia miteny izao, fafanahan'ny démonie ireo izy, fafanahan'ny démonie ireo ka manao famantarana sady makany mpanjaka an'izao tontolo izao mba hanangana azy any amin'ny ady lehibe, amin'ny andro lehiben'Andriamanitra tsy to. Misy fanahy zany, misy rehefa mamaky an'io nareo dia nivoana le tsy haiko na trompetra fito izay na lovia fito, fahenina. Dia mivoaka le fanahy reo dia mamitaka amin'ny mpanjaka ny tany, ireo mpitondra, ireo mpitatana, dia hanangona azy izy amin'ny ady lehibe, amin'ny Armagedon. Amin'ny Apokalipsy 19:19 dia zao voalaza aritaka ilay biby dia sy mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramila tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina soavaly sy ny miaramilana. Amin'ny 19 itsika mahita Jesosy midina, tiana ny atao mpanjaka ny tany hiady amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ry oloko ny mpitarika anao no mampivily anao sady mandrava ny lalana alehanao. Anefa lazan'ny Baiboly misy fa mitarika antsika amin'ny mampivily antsika. Ny lehibenao dia mpiodina sady na mampangalatra, samy tia kolikoly fatra ny tady tambitamby avokoa izy rehetra.
dia amin'ny Isaia 24:21 dia zao voalaza ary amin'izany andro zany dia any an-danitra no amalian'i Jehovah ny tokony lanitra ary etỳ an-tany kosa mpanjaka ny tany. Mbola ho jerentsika izay amin'ny vanim-potoana manao zany hoe rehefa tonga Jesosy dia amaly izy hitsara ny devoly ray izay dia ny faharoa hitsara ny mpanjaka ny tany. Apocalypse 17:13 ireo dia miara-misaina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay biby izy ireo dia miteny izy aveo le filoha le mpitatana le mpitondro. Programma mpitondra zany teneniko anareo rehefa tena ao ambony ao dia tsy resaka hoe ampilamina fiainantsika mihitsy, tsy resaka mihitsy hoe dia hivoatra Madagasikara izy programma be da be zao ataontsika projet ohatra zao, tsy izany io fa ny tanjana dia io tanjana dia metraka nouvelle ordre mondial, ny tanjana dia hiady amin'i Jesosy Kristy tompo, ny tanjana dia hanafika an'i Israel, zay ihany. Dia hiditra amin'ny faharandro amin'izay tsika satria misy hidirany le izy. Be da be zavatra tena tokony ho zaraina. Fakina amin'ny tompo. Azontsika daholo mazava ny nouvelle ordre mondial, mazava ny programme resam-pirenena, mazava ny ataon'ny mpitatana, mazava ny ataon'ny mpitondra. Hiditra amin'ny andro farany tsika satria misy hidirany izay. Rehefa mipetraka ilay nouvelle ordre mondial, rehefa mipetraka ilay antikristy, rehefa mipetraka dia tonga ny antsoina hoe andro farany. Ny andro farany, ny akamaroan'ny kristianina tena tsy malala mihitsy inona ny andro farany, hoe faharandro. Be da be koa ny zavatra niseho teo aloha teo fa nanomboka tamin'ilay niteneniko teo hoe nisy an'ilay William Miller zao anisan'ny nanomorona ny fivavahana adventiste tamin'izany hoe 1943 izy ny andro farany. Teo man'i Jehovah koa efa nanao profesia momba an'izay. Tamin'ny 2000 tsika efa nahita, teo koa ny 2012 efa nahita, misy koa ny Nostradamus, misy Maya. Dia leo ny olona tsy tonga ihany ty ny andro farany. Dia hiteny za zao hoe ho andro farany toy izy ny olona mety tsy misy an'izany. Mety tsisy an'izany, mety mbela ho ela be zany. Misy ny andro farany. Ny ty tany ty dia voalaza amin'ny baiboly mihitsy hoe ohatra zao. Tsy baiboly raha fa ataontsika hoe manam-pahaizana mihitsy satria manam-pahaizana dia zao voalaza manam-pahaizana hoe ny lalàna eto tany eto izy lalàna amin'ny fe dia misy le atsondra ireo entropie amin'ny resaka termodika efa zavaiko anareo. Ny dikany dia zao ny zavatra rehetrarehetra eto tany dia mandeha mankany amin'ny fahafatesana na fandringanana na fandravana. Ohatra anankiray zao aka ohatra zao mividy fiara vaovao iny tsara iny mahafinaritra iny afaka 5 taona iny manino miarava iny miasimba iny teraka zao mahafinaritra mahafatifaty trotrona daholo atao bisou fa rehefa mandeha ny fotoana tonga 70 taona nanino anomboka manjoko anino nakany fahafatesana. Toatr'izay koa ninona zavatra eto tany na hazo na trano nanao trano ianao vaovao be io aoka hiratra amin'ny masitsika nanao trano nanao trano ianao tsara nafinaritra 5 taona nanomboka nisy lomotra 30 taona miasimba. Dia ohatr'izay fiainana eto tany. Dia ohatr'izay koa ny tany namboarina izy misy fotoana dia ho farana izy misy fotoana. Misy ny faharandro dia misy ny fahataperan'izao tontolo izao. Matetika mantsy tsy fantatr'olona le izy. Misy ny faharandro temps fotoana izy ny baiboly fa ny fahataperan'izao tontolo izao hafa mihitsy. Ao anaty baiboly daholo ny ahafantarantsika an'izay. Raha mamaky tsika amin'ny Luka 21:24 vakitsika kely. Luka 21:24. Dia ho ringana amin'ny lelan-tsavatra izy ka hoentina ho babo ny firenena rehetra ary Jerosalema hitsahan'ny jetilisa mandrapatateraky ny andro ny jetilisa. Io ilay nitenentsika teo ho avy ireo firenena rehetra ireo dia hiady ho Israel izy araky ny tenin'Andriamanitra mbola hidirantsika lala satria hitramin'ny farandro amin'izay tsika. Mandrapatateraka izy Jesosy ny andro ny jetilisa. Izay andro ny jetilisa izay ilay antsoina hoe faharandro. Mamarana an'io Andriamanitra rehefa hiverina eto tany Jesosy Kristy tompo. Io nanomboka hitantsika koa zany amin'ny apokalypsy rehefa hoe le tempolo izy dia hitsahan'ny jetilisa ao anatin'ny 270 volana. Nanomboka io tamin'ny nametran'Andriamanitra ny le sarivongana tamin'ny Babilôna. Izao ny tantara nisy taloha. Israel noentin'Andriamanitra hitondra ny anarany ho lehibe, ho mpitondra, ho mpitatana. Dia tanteraka izany tamin'ny Davida sy tamin'ny Salomona. Fa tampirian'ny Salomona amin'izay nanomboka niakatra amin'izay ny Asirianina sy indrindra ny Babilônianina. Izany hoe tsy Israel intsony no nitondra fa ny jetilisa no nitondra sy ny tatana.
nanomboka tamin'ny Babilôna zany tamin'ny Bokotnesar mandraktsika amin'ny teny ity tsy Israela mihitsy no mitondra ny politika iraisam-pirenena tsy Israela mihitsy no mitondra ny tany fa ny jetilisa foana fa ho avy ny fotoana raha malalaka ny fanekena ny promesse zany hoe ny fampanantenana ataon'Andriamanitra Israela dia hitondra amin'ny arivo-taona io dia ho hitantsika dia marina n'io andro ny jetilisa io Jesosy Kristy tompo izay le farampo tsy mitondra ntsony zany tsika fa roan'izay izy dia mieritreretsika hoe mbola ho ela be zany fataperan'izao tontolo izao le faranto tena mampatahotra be satria ho hitantsika eo satria isy fitsarana be sy mahery vaika ho an-tany anjohan'ny tany fataperan'izao tontolo izao hitantsika amin'ny apokalypsy 27:15 sy Petera 2:3-10 ny tena izy hoe izy misy fendranana fotsy lehibe izy dia maty dia namoaka amin'ny maty tao aminy dia alohan'izy miteny hoe rehefa afaka ny arivo-taona any afaka arivo-taona vao tena tonga le izy zao voalaza